Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka hivavaka sy atompoko. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina, anaotra amin'ny taloha indrindra ankehitriny aritra mandrakizay. Mideranao zahay mitsaoka anao, mankalaza anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, lay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina, ary mbola manatrika mandrakariva ny fiainanay isan'andro, araka ny be ny famindramponao. Eto koa tompo amin'ity alatsinainy marany aty dia tsaronay ny famindramponao sy ny fahamarinanao ary ny fitiavanao mahagaga. Koa ankalazainay anao mena voninahitra ianao, ary dia ametrany fiainam-pialatananao Jesosy malalo ity andro ity sy izao herinandro nomenao amin'ny alalan'ny herin'ny fainao masina izao. Misaotra anao tompony izany rehetra izany, ary dia mangataka indrindra ankasitrao tompo ny fiainanay amin'ny alalan'ilay fanainao masina tokoa izay mitsinjo ny dienay, mampahery anay, ary ny koa manolotra ny sosiny tsara ao anay. Tomboera amponay Jesosy eo amin'ny fiainanay manontolo, ary eo mandidina anay mba hiseho ny voninahitra sy ny herinao. Misaotra Jesosy malalo. Dera ny laza ny aja ny saotra ao anao, aminay kosa ny fampiarezana feno avy aminao fanay masina. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Hoy ny tompo amintsika araka izay voalahatra ao amin'ny soratra masina. Hitantsika izany ao amin'ny Joba 2:20 ny andininy 7:20. Job chapitre 22 verset 28. Amenaran'i Jesosy, ny fanapahan-kevitrao no mahalinao fahombiazana, hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Amen. Ny fanapahan-kevitry ny tsirairay avy tokoa no mitondra ny fahombiazana omen'ny tompo azy, ary ny fahazavan'Andriamanitra izay omeny antsika hitaridalana, ampahery, ary ny koa hanolotra izay rehetra azo ny atao faratampony indrindra dia ny fiainana mandrakizay izany. Ny tompo dia mampatsiahy antsika fa malalaka tokoa ilay safidy izay omen'ny tompo ny tsirairay avy, na ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy, na sanatria hanarin'ny tenany ho any amin'ny fahaverezana. Fanapahan-kevitry ny tsirairay mba hamalin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahombiazana, amin'ny alalan'ny fiainana, amin'ny alalan'ny fiadanana, amin'ny alalan'ny izay rehetra efa nataony ho an'ny tsirairay sy ho an'ny rehetra hatry ny fanorenana izao tontolo izao. Raha misy tokoa mantsy ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika, dia aoka ho tsaroana isan'andro fa ny fanapahan-kevitrintsika teo aloha matetika novalin'izany. Koa raha ao anatin'ny zavatra sarotra isika dia tokony tsaroana ary tokony fanontaniana mipetraka tokoa hoe inona no nahatonga izany, satria Andriamanitra tokoa dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ary Andriamanitra dia Andriamanitra izay marina mandrakariva eo amin'izay ataony. Ny tompo dia nampiomana antsika tokoa mba handeha amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hitoetra tsara amin'ny finoana. Ampafantarin'ny tompo amintsika mandrakariva fa izy no Andriamanitra, ary efa eo an-tanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy aza matahotra. Na dia tokony hozongozonina ny zavatra alohan'ny iverenan'ny fitoniana, isika kosa dia antsoina hiorina tsara ary hampitraka mandrakariva ny lohantsika. Tahaka ny azo terebita lehibe izay mamaka lalina tokoa amin'ny fakany no
tonga antsika ny koa hamaka lalina eo amin'ny fiainam-panahintsika amin'ny alan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy miovaova izao rehetra izao, tsy maintsy hozongozonina tokoa ny zavatra rehetra fa izay miorina amin'ny tompo ihany no afaka anana ilay fifaliana, ilay fiadanam-po ary koa ilay fahasambarana izay fanampanantenan'ny tompo ho antsika. Mivavaho ny tompo dia anampy antsika mandrakariva ny hery ny miaramilany dia ireo anjely marobe izany. Manirika anjely maro aho ny tompo mba hanampy ny zanako izay mpandova ny famonjena. Izany rehetra izany tokoa ny drafitr'Andriamanitra, koa mitsara ao amin'ny tompo, fa ny tena fitsarana tsy misy afa-tsy eo amin'ny Jesosy irery ihany. Hahatonga antsika hijoro olombelona mandrakariva izany. Dia hitantsika tokoa fa fijinjana sy fandraisana ilay fiadanana no omeny tompo antsika amin'izao andro izao sy no avy rehetra. Tsy mbola nisy hatr'izay teo amin'ny tantaran'ny olombelona tokoa no ampanantenan'ny tompo antsika anatin'izany fiadanana ary ihany koa izany taona hijinjana izany. Aokarisika atsiaro fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Andriamanitra ny tompo zavatra rehetra ary Andriamanitra no manana ny teny farany ny amin'ny zavatra rehetra, na izany ny amintsika tsirairay avy, na izany amin'izao tontolo izao izay eo am-pelatanan'Andriamanitra avokoa. Eny, aoka hijoro olombelona isika ary ny amin'izay rehetra fiadanana sy fifaliana ary ihany koa fahombiazana omeny tompo antsika. Eny, ny masonao ny tompo dia hita trangan-javatra mihoatra ny voajanahary. Izany hoe ny masonao dia hita toe-javatra samihafa izay surnaturel, tsy araka izay voajanahary fantatrao hatreto. Dia hita ny voninahitry ny tompo ianao. Izany no manamarika sy manamarina mandrakariva ny teny izay nomena antsika ny amin'ny hoe araka ny Lioka 7:20 hoe inona ny tianareo ataoko aminareo, na inona ny tianao ataoko aminao ny tompo. Eny tokoa izay efa napetraka ny fanahy masina antsika no indro koa ilazantsika ny tompo izay tiantsika hataony amintsika tsirairay avy ary ihany koa ho amintsika miaraka. Fa tahaka lanitra vaovao sy ny tany vaovao tokoa izay nohorian'Andriamanitra teo anatrehany, hitako izany koa ny taranakao sy ny anaranao. Ho tehiriziny tompo amintsika tokoa ilay hery, ilay fitiavana, ilay famindram-po sy fiadanana ka iampita isaky ny taranaka mifandimby izany. Mampatsiahy ny tompo anatin'izany rehetra izany riavana fa ny fanahy n'ilay ratsy araka ny teny sotra masona hoe fanahy Babilôna izay nandevo ny olon'Andriamanitra, nandevo ny zanak'Andriamanitra, dia indro efa noresen'ny tompo tamin'ny alalan'ny fanafahana antsika tanteraka. Miankina izany amin'ny fanapahan-kevitrao tokoa, satria ny fanapahan-kevitrao, eny, ny fanapahan-kevitsika tsirairay avy sy isika miaraka no hitondran'ny tompo fahombiazana ahatonga ny famiraparatana eo amin'ny lalana izay mazava. Ankehitriny ary ny mazava dia iray fanehoana ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Azo voninahitra bebe kokoa ety an-tany ny zanak'Andriamanitra, ary dia vavolombelona isika ahita ny fiadanany marina tokoa. Eny vavolombelona sy ahita famantarana ny amin'izay rehetra tanteran'ny tompo ety amin'izao tontolo izao. Ny ain'i Jesosy Kristy tokoa no natolony ho famonjenantsika, dia isika no ahita voninahitra ao anatin'izany rehetra izany, ny voninahitra Jehova hitoetra sy asa atao amintsika isan'andro. Enganen'ny fanahy masina hahatonga antsika hanapa-kevitra tsara, hahatonga ny fahombiazana tokoa, dia
ampamirapiretan'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny alala mazava eo amin'ny fiainantsika. Mareza matanjary avana aza mierikerika foana fa tsy miova ny tompo sy ny fitiavany ary mandrak'izay ny famindram-pony. Ka na dia holevona aza izao rehetra izao ary na dia misaka aza ny tenim-bohitra na dia menjeran-dranomasina aza, izany dia tsy miova ny famindram-pony Jehova amintsika tsirairay avy. Ny fanamasina ampaherantsika isan'andro ary ny famindram-pony hiasa eo amintsika mba ho voninahitra ianarany mahereza matanjah ny tompo amintsika amin'ny herin'ny fampaherezany sy ny fampiononana feno tanteraka avy amin'ny fanamasina dia ilay Andriamanitra tsy toha momba antsika isan'andro. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany, misaotra Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina, mideranao izay mankalaza anao, mitsaoka anao, mivoninahitra anao. Fa ianao mifamera-paratany voninahitra tokoa no midina mampatsiahy anay. Eny Tompo Jesosy, tsapany tokoa ilay fanamasina izay mitsinjo ny diany mandrakariva, ary mankasitraka anao Jesosy Tomponay. Noho izay rehetra avy nitanterahinao, dia nanoranao ny tenanao tao amin'ny fijaliana ary ny koa nomezanao ny ainao, ka nahatonga anao tokoa ilaza hoe vita ny zavatra rehetra, ary nomenao sy ny natolotrao ny fiainana mandrakizay nanomboka tamin'ny fotoana izay efa niaretanao indrindra tao amin'ny fijaliana, ka nilazanao tokoa tamin'ilay Dieu hoe lazako anao marina tokoa fa anio no ionanao amiko any paradisa. Dia izany koa Jesosy mahatsiarovana fa rehefa mihinanao tokoa izay dia hoany amin'ilay paradisa anao, hoany amin'ilay fanjakanao, hitoetra any amin'ilay fiadanao mandrakizay. Tsisy tomany, tsisy alahelo, tsisy ranomaso, tsisy fijaliana sy fahoriana, tsisy aretina, ary koa tsisy fanenjehana ary tsisy fankalana. Ankehitriny kosa dia nomenao ny lanitra vao sy ny tany vaovao, isin'ilay fifaliana, isin'ilay fitiavana, isin'ilay fiadanana feno sy tanteraka. Ilay fahazavany tavanao no hanazava ny tontolo rehetra ary zahay dia sinanoka eo ambany rehetra ny fahasoavanao. Ianao fanamasinao no mampanjary zany aty am-ponay anio sy ho mandrakizay. Ahatonga anay tokoa hanana ny toko sy fanantenana fa izao rehetra izao tokoa dia ho levona sy hotohoto fa izay manao ny sitraponao ihany Andriamanitra ray eo no aritra dia aharitra eraka aminao mandrakizay. Mankasitraka noho izany fahalalana omenao izany, izany fahafantarana tolotrao izany, mankasitraka noho izany fitsinjovana anay izany, ka afantaranay tokoa fa tsy mandehandeha foana izay ty an-tany aty na mianaina foana, fa nomenao kosa Jesosy malalo ilay fampionona lehibe, ilay fampiarezana lehibe, ilay fitiavana izay mitaridarana anay isan'andro eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny raha Jesosy malalo, petraka am-pelantananao izany teny izany mba ambolenao teny anatinay, mba haniry, mba hitombo, ary koa mba hahatonga izay rehetra fanirianao ny amin'izany teny izany, ka tonga anay Jesosy malalo vavolombelonao na aiza misy anay isan'andro ary nao viana. Misaotra anao Jesosy satria natao tokoa ny vavolombelona zahay, nataonao vavolombelona ny amin'ny fahazavanao, ny amin'ny fitiavanao sy ny fahamarinanao, ny amin'ny famindramponao, ary ny koa izay rehetra Jesosy malalo hatonga anay hatsiaro sy hampita fa Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra tia izao tontolo izao, tia ny olona rehetra, ary malahelo ny amin'ny very miantso azy mandrakariva hoe modia mpiverena ao an-tranony ray. Eny Jesosy toa fitaovana mahomby mpanomponao tsirairay avy amin'ity andro ty ary mba hisarika mazaka mipitiavanao ny vahoaka rehetra izay mifanderasera aminy hampody azy ao an-tranony ray, hatonga azy hafantatra fa tsy misy fiadanana ty an-tany raha tsy miaraka aminao, ary fahaverezana raha tsy eo aminao mandrakariva Jesosy. Eny Jesosy malalo, mila ny fanapahan-kevitrao izany ka mangataka ilay fanamasina mba hanova ny fonay isan'andro, isan'ora, isan-sekondra, mba handeha araka ny fanapahan-kevitrao amin'izay fitiavanao tokoa, dia ny fonay hiara-mitempo aminao Jesosy, ary koa ny sainay iray safidy aminao
hatonga fahombiazana, fifaliana ary fiadanana famindram-po ho aminay tsiraray avy so amin'izay rehetra mifanerisera aminay nankoronay sy ny fiangonanao dia ampamira-paratra ratsao so amin'ny lalana tokoa izay diavinay ny fahazavanao ry tomponay sy mpanjakanay. Saotra Jesosy fa soavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina ho amin'ny mandrakariva sy mandrakizay. Aleloia. Amen.